Fantatrao ve fa mandalo dingana maro ny vary vao tonga eo am-bilia? Isan'ny dingana tsy dia be pahalala ny fikororoana vary. Rehefa mandrivotra ny andro amin'iny manodidina ny volana Jolay sy Aogositra iny dia mety ahita vehivavy maromaro ianao eny ambanivohitra eny miloloha sobika sy mandraraka vary moramora. Mikororoka vary izy izay. Fa maninona ny vary mikororoana? Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ilay akana afafy mba hanalana an'ilay maivana sy ilay mavesatra. Faharoa manaraka izany dia ilay fomba hitehirizana azy mba diovina ilay vary aloha voalohany, mba matezateza tsy miteraka fofona. Fotoana inona ny tsara anaovana an'izany? Vita ny vary amin'ny volana Mey ka misy rivotra dia efa mahazo mikoroka ianao. Volana Mey, Juin, izay no tena fikorohana vary. Raha tsy misy ny rivotra dia na atao hoe volana Août ary, arakaraka izay fisian'ny rivotra. Tsy maintsy atao tanana ve izy io sa misy machine afaka manao azy koa? Misy ny machine fikorohana vary. Ka arakaraka ny fahefan'ny vidin'ny mpamboly no hatakarana ny lisy, tsy hatakarana azy. Ary misy fotoana tsy azo ikorohana vary ve? Amin'ny volana Février ka hatramin'ny Mey eo izany, voalohany indrindra aloha misy moa ilay fahady-tany izany manavandra ny andro raha mikoroka vary. Manaraka izay koa moa dia eo amin'ilay vary miteraka, ilay mba misy mba fombafombany teo aloha dia ohatrany hoe manakofa ny vary any tsara, mikoroka vary eo amin'ilay miteraka vary eo. Fantatrao ary izao fa asa be no atao alohan'ny hinanantsika malagasy vary isan'andro.